fariana riavana no eonanao anomananao ny fotoana ara-pisany dia ho any am-piangonana kanefa koa mbola andranesanao ny pofinaina mitian'io ity omenanao mba hatonganao afantatra fa io Andriamanitsika io dia Andriamanitra velona. Andriamanitra tompontsika io dia velona mandrakizay. Ka ampirenantsika finoana amin'izany fahavelomany Jesosy Kristy ho antsika izany. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanafitsy eo anoloan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vaolombelona mara sy lamatoa amin'ny maty, alembe amin'ny mpanjaka ny tany. Amen. Sabotsy 5 aprily 2022 imanjinantsika no hevitra hoe velona ny tompo. Andeha ry havana idera sakarazan'Andriamanitra isika. Lehibe Jehovah ka miendrika ho derany indrindra. Ao tanin'Andriamanitsika, ao tendrombohiny masina, avo mahafinaritra, fifalian'ny tany rehetra, ny tendrombohitra azy io, eo amin'ny ilany avaratra, tanànany mpanjaka lehibe. Andriamanitra ao tranon'andrinao, dia nanao izay ahafantarana azy ho fiarovana avo. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpampianatra ianao ary mpanafatrafatra anay koa. Mankalaza sy midera amin'ny voninahitsy ny ranomasina izay noho izany satria mariky ny fitiavanao anay izany. Ary dia mahatsiaro ny tenanay izay fa mpanotana. Ko mandohalika ianatrehanao Jesosy. Miaiky ho fahadisoanay, mamindra fo aminay ary mamela ny erikay. Fa namasino, midira manjakaty anatinay amin'ny fianona ny mofinaina avy aminao, ilay teninao mitondra famonjena. Ka anamafisanay, hiavozanay, fa velany Andriamanitra vavahanay. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainantsika amin'ny teny ity ry havana malala dia hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona. Jaona voalohany toko 2 ny 9:10 ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny Ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Dia tsy avy amin'ny Ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao tsy mifilany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay velona mandrakizay monjana. Mofinaina ho antsika anio ka andranetsika teo. Jaona voalohany toko 2 10:12 na 7:10. Dia epistely milaza mba tsy ho tia izao tontolo izao na izay eo amin'izao tontolo izao. Noho izany, ampianarina ianao. Alaviro ny fiainany sy ny filany izao tontolo izao. Alaviro ny filany izao tontolo izao. Ateo amin'ny tantaran'ny fivavahana sy ny tantaran'ny zanak'olombelona dia nifandimby ary nankataovana satria
zary mibaiky ny fo mpanao ireo. Ny fanahy izay niteraka fantsipavahana teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Zava-dehibe tokoa nentin'izany teo amin'ny sehitry ny fivavahana satria nanehoana ny maizy azy ny soratra masina sy ny maha-protestant. Ny saina izay mibaiky ny fivoarana maro samihafa ary haitao sy ny teknôlôjia. Ny vatana maro io fa tena ampitenenina ny vatana amin'ny fomba maro samihafa ary mitarika eo amin'ny filana maro samihafa izany. Eo anatrehan'izany dia hoy ny teny eto hoe aza ty izao tontolo izao sy ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Teny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ny rehaka momba izao fiainana izao. Mampatsiaro mandrakariva ny soratra masina ry havana malama fa mandalo ihany izany zavatra izany. Manodoka eto amin'izao tontolo izao fa tsy ahatra akory. Ka noho izany tanterao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ry havana, tanterao ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ary no atao eo anatrehan'izany zavatra izany? Tsy afaka niaina maha olona ny olona ve izany? Jesosy manokana ry havana efa nivavaka tamin'Andriamanitra ao am-panaradia azy hoe izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy eo amin'izao tontolo izao fa miaro azy amin'ny ratsy. Mila mahafantatra sy miala amin'ny ratsy ny kristianina. Ny ahafahana manao izany dia ny fanarahana sy fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ry havana, tanterao ny sitrapon'Andriamanitra. Teny manokana ry havana any ampiasana azy izany ten'Andriamanitra izany manoloana ny fahafatesana ka azony izay miaina sy mandray izany andinika ny tenany eo fanompoan'Andriamanitra. Ialana amin'ny filany izao tontolo izao. Raisany ry havana, dinio ho voninahitr'Andriamanitra izay ry havana. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao izay milaza ny tokony hanalavirana filany izao tontolo izao fa nateraka kosa ny sitrapon'Andriamanitra izay manome fiainana mitondra amin'ny paradisy fa nomaninao. Mivavaka aminao izay Tompo. Ho andreo manan-jara sy mivahoakanao mivonina hiatrika fampavahana rahampitso mba hitombony indray ny olombonjena izay mihinanao. Ho vonina tokoa indray amin'ny fahamarinana sitraponao azona fiainana fanomponanao. Tompo, manotena ho anao izay ary manao voa ihany koa ka miaraka aminao ny androm-piainay rehetra dia tao iny faharoantenanay ho anao amin'ny fiainanay famonjena ny teninao Andriamanitra izay nataonao anay. Tompo, tao iny fiherenay iasaony nosinay fomba ireo manaraikitra ny fitsaboana ianao ka hositranonao ireo marary, ampirezinao ireo manamanjo, anohanao ireo mareo sikola ihany koa ary aminjehanao ireo manitra saina sy tsinjovanao ireo ampigadrana ary ohatrabony. Tao io ny asa sy ny fihazakazahanay, ny fianarana, ny fikasana tsara rehetra. Ny vavakay dia teo ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay rehefa nitsangana tamin'ny maty ary velona mandrakizay nampiombona anay amin'ny vavaka manao hoe ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina ane ny anaranao, ho tonga ande ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny an'izy anona saza ao anay ary mamela mielikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay fotoana ry havana nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fanantenanany hamenareo amin'ny fifaliana sy fiadana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny sery fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary fanahy masina.